Ry havana malala, faly indray ny tenako manatrika anao. Faly indray ny tenako tafaraka aminao. Ka na dia tsy mifankahita mifanatrika aza isika dia afaka miaraka amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Inoako fa faly ihany koa ianao tafaraka eto. Nomen'Andriamanitra tombotsoa isika afaka miaraka amin'izao onjam-peo izao ka dia andao tsika hiara hivavaka hangataka aminy mba ho fotoana manokana, ho fotoana voatahy ho antsika anie izao fotoana izao. Andriamanitra o, Rainay any an-danitra, faly izahay satria zanakao. Faly izahay no ireo fitahiana rehetra nomenao anay. Fa faly izahay satria tafaraka eto amin'izao fotoana izao indray. Angatahanay ianao Andriamanitra mba hanatrika feno ny fandaharana sy ny programa rehetra dia mba ho fotoana manokana, fotoana voatahy manokana ho anay anie, izao fotoana iarahanay amin'ny alalan'izao fandaharana eto amin'ity onjam-peo ity izao. Fanahinao masina anie omba sy kasika anay mandritra n'izany fotoana izany. Fa tonononay amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Ry havana malala, fitahiana lehibe ho antsika ny ahafahantsika miaina amin'ny teny fikasan'Andriamanitra, indrindra ny amin'ny teny fikasana mikasika ny vavaka. Ary dia izany indray izany izao no iarahantsika eto amin'ny alalan'ny Matio 7:9. Matio 7 vakiantsika ny 9. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovoana. Ry havana malala, izay mangataka no mahazo, izay tsy mangataka zany dia fantatrao ny tohiny. Ary efa ao anatin'ny programa fandaminan'Andriamanitra mihitsy zany no hoe mila mivavaka isika mba ahafahan'Andriamanitra manome ho antsika ny valiny vavaka izay ataontsika. Tsika zany tsy afaka miteny hoe tsy fantatr'Andriamanitra ve izay mahasoa ahy? Fantatr'Andriamanitra io ihany no mahasoa ahy. Na dia tsy mivavaka aza Andriamanitra tia ahy, izaho rahateo zanak'Andriamanitra, ka noho izany dia izy no hanao ahy izay mahasoa. Tsy reva malala. Anisan'izany zany zao ohatra ho jerentsika zao ny amin'ny hoe fiakenkeloka sy ny fahazona, ny famelan-keloka. Tsika zany tsy afaka hiteny fotsiny hoe fantatr'Andriamanitra fa mahasoa ahy zany, tia ahy Andriamanitra, noho izany avelany ny heloko. Tsia, vakiantsika ny ao amin'ny Isaia 7:15 dia ny 1 sy ny 2. Isaia 7:15 dia vakiantsika ny 1 sy ny 2. Indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lali-dalovina fa mahare, fa ny helokareo no mampisaraka anareo amin'Andriamanitra, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy. Le heloka zany ny fahotana dia mametraka elanelana eo amintsika sy Andriamanitra. Noho izany tsy hoe tonga dia hanome antsika fotsiny izay zavatra rehetra ilaintsika Andriamanitra, na dia tsy mivavaka aza isika. Ary na dia mivavaka aza isika ka mbola misy an'ilay elanelana, dia voalaza fa tsy avy amin'Andriamanitra raha ohatra ka tsy mahazo valim-bavaka isika. Tsy hoe Andriamanitra tsy miaino ny vavakantsika, tsy hoe Andriamanitra no tsy te hanampy antsika amin'ny tana maheriny, fa no ilay heloka sy fahotana izay mipetraka eo. Dia ny Jaona 1:1 Jaona 1:1 ny 1:7 dia izao ny fivakin'ny teny hoe: raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ny tsy fahamarinantsika rehetra, ny fomba ahazoantsika famelan-keloka dia ny fiaken-keloka. Manantona azy tsika
dia mitsotra mangataka any mba hamelany ny heloka izay nataontsika. Tsy hoe dia manantona azy fotsiny de hoe Andriamanitra avelo daholo izy heloka rehetrarehetra, tsia, fa le heloka ao mihitsy ekeo eo anatrehan'Andriamanitra. Tamin'ity zavatra ity Andriamanitra tena fantatro fa nanao tsy nety teo anatrehanao, meloka teo anatrehanao. Angatahako ianao mba hamela aho, mba hanadio aho. Fa izaho kosa tsy hanao an'izany intsony. Tena ratsy iny, tsy hamerina n'intsony Andriamanitra. Izany ny atao hoe fiaiken-keloka, ary fiaiken-keloka miampy fibebahana. Le fibebahana izany dia hoe diso iny lalana iny ka tsy hanao an'iny intsony aho e, tsy handeha amin'iny intsony aho. Fa raha izay ny zavatra miseho dia izao no voalaza hoe mahatoky sy marina izy ka mamela ny helontsika, mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Na tsy fahamarinana inona, na fahotana toy inona, na heloka toy ny ahoana. Raha ianao tena hiaiky heloka, angataka aminy mba hamela ny heloka ao. Ary mandray fanapahan-kevitra ny hiala amin'izany dia hanadio anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Andriamanitra. Hitantsika amin'izany rehefa malala fa tsy hoe zavatra afaka ho tonga ho azy izany raha tsy manao ny vavaka fiaiken-keloka sy fibebahana isika. Tsy afaka miteny mihitsy isika hoe fantatr'Andriamanitra izay mahasoka, na dia tsy manao an'izany aza dia ataony izany satria fantany fa mahasoa ahy ny voavela heloka. Tsia, ilainao ny mivavaka, ilainao ny miaiky-heloka mba ho voavela heloka, ilainao ny mibebaka mba hahatonga anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ka dia atao fanandramana manokana ho anao izany izao isan'andro, isam-potoana dia manatreh ny seza fiandrianan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny vavaka fiaiken-keloka sy fibebahana. Ilaintsika ny mivavaka, tombotsoa antsika ny ahafahantsika mivavaka, fa indrindra zavatra tsy maintsy ataontsika satria tsika olombelona mpanota. Ny mivavaka mandrakariva dia mangataka mba ho avela heloka, mangataka mba ho diovina, ho afaka amin'ny tsy fahamarinantsika rehetra. Mety hisy sasany amintsika angamba mety alaim-panahy hoe fa izaho moa naninona? Izaho ange tsy nangalatra, izaho ange tsy nijangajangy, izaho ange tsy nanao ratsy, tsy namono olona, fa inona moa ny zavatra nataoko? Angamba aloha amin'ity indray mandeha ity tsy mila an'izany mibebaka sy miaiky-keloka izany, fa dia tonga dia izay resaka tiako resahana amin'Andriamanitra, afaka mangataka izay tiako angatahana satria tsisy hevitra mampisaraka amin'Andriamanitra. Ry havana malala, tsy izany. Andao ange ho vakiantsika ilay Matia 5. Ny filazantsara Matia 5 dia misy an'izao fanambarana izao eo amin'ny 9:20. Matia 5 dia ny 9:20. Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Ravana malala, izany ny fetra tokony ho tratrarintsika. Tanteraka ohatra ny fahatanterahan'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra masina, tsisy ota, tsisy fahamasinana sy fahadiovana tanteraka ny eo aminy. Dia tokony ho izany isika. Ka raha mbola tsy izany ianao, dia ilainao mandrakariva ny mangataka ny ho ahafahan'Andriamanitra amin'ny tsy fahamarinanao rehetra. Miaiky ny fahotanao, ary izy kosa mahatoky sy marina izy. Raha tena hanao an'izany ianao, noho ny tsy fahatratraranao ny fenitra izay napetrak'Andriamanitra teo anoloanao, dia ny ho tanteraka sahala amin'ny fahatanteran'ilay raintsika any an-danitra. Rehefa tsy nahatratra an'izany ianao ry hava-malala, tadio, fa tokony hanantona azy ianao dia hanetry tena. Angataka ny ho dioviny, angataka azy mba hamela ny heloka ao. Satria efa nanao an'izany. Maimaim-poana ho anao izy tamin'ny nanolorany zanany lahy tokana, mba hahatonga anao ho voavela heloka. Ka dia ilaintsika ny mivavaka, ilaintsika ny miaiky heloka, ilaintsika ny manantona an'Andriamanitra
mampilefitra ny fotsika sy ny fanahitsika, ny loalikitsika manoloana ny seza fiandrianan'Andriamanitra mba hangataka ny ho avelan'ny heloka, hangataka ny dioviny ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Misy fanambarana anankiray ihany koa ity izay nambaran'ny mpanao salamo, salamo 120 dia ny andininy 12. Salamo 120 dia ny andininy 12. Izao no voasoratra: raha ny fahatsontsana dia iza re no mahalala izany, ataovy tsy manatsiny aho ny amin'izay ota tsy fantatra. Le fahatsotsana izay moa izany no voambolana nampiasaina eto, miresaka ny amin'ny tsy fahafantarana, ny amin'ny fahafoizan'ny saina, tsy mahataka-javatra. Dia hoy izy hoe raha ny fahatsontsana dia iza re no mahalala an'izany, ataovy tsy manatsiny aho ny amin'ny ota tsy fantatra. Eto ny mpanao salamo dia nanao vavaka ny mba hamelana Andriamanitra azy, na dia amin'ny ota tsy fantatra azy, noho ny fahafoizan'ny sainy, noho ny tsy fahantakaran-javatra loatra, dia mety misy fahotana izay natao kanefa tsy fantatra ilay izy, tsy fantatra. Dia hoy izy hoe raha ataovy tsy manatsiny aho mpanomponao Andriamanitra ny amin'ny ota tsy fantatra. Voasoratra ao izany mba hanampy antsika, mba hampirisika anao, hampirisika handresy lahatra antsika hoe ilaintsika ny manao vavaka fiaiken-keloka amin'Andriamanitra, miaiky ny amin'ny mahampanota, miaiky fadiso, mangataka ny ho avela heloka ny amin'ireo fahotantsika rehetra, eny ny amin'izay fahotana tsy fantatra aza. Andriamanitra ho fohy ny fisainako, tsy fantatro akory izao hoe firy avy ny inona avy ny zavatra tsy nentina ataoko teo anatrihanao. Angatahako ianao mba hamela an'izay ota tsy fantatra. Ny ota efa fantatra dia efa fantatrao ilay izy, dia manetretena eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra. Ibebao izany, angatao famelan-keloka izany, angatao fanadiovana izany. Fa na ny ota tsy fantatra ihany koa aza dia angatao Andriamanitra mba hamela ny helokao, mba hanadio anao. Ry havana malala, tombontsoa antsika ny afaka ny ho voavela heloka. Mpanao salamo tamin'ilay nivakiantsika tao amin'ny salamo 100. Andao nge averintsika vakiana indray mandeha ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 7. Salamo 100. Efa nivakiantsika izy ity tamintsika niresaka ny amin'ny hoe vavaka fisaorana, ilaintsika ny misaotra an'Andriamanitra. Dia izao ny voalazany, ny andiny voalohany: misaorany Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny anarany masina. Andiny faharoa: misaorany Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Andiny fahatelo: izay mamela ny helokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Ry havana malala, ilainao ny mandray ny famelana ny helokao rehetra avy amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra efa vonona ny hanao an'izany ho anao. Ahoana ny fomba azahoanao famelan-keloka? Ilainao ny mivavaka, ilainao ny manao vavaka fiaiken-keloka, ary izany no mahazava-dehibe ny hananana fiainam-bavaka amin'ny fotoana rehetra, satria ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika dia amin'ny alalan'ny vavaka. Raha voazavatra mbola mahakasika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny vavaka. Raha irinao izany izao ny ho voadio, ho voavela heloka, dia amin'ny alalan'ny vavaka. Ry hava-malala, angamba mety misy aminareo izay miaino an'izao fandarana izao nahafantatra tany aloha tany, tamin'ny andro fahatovolahy, tamin'ny andro fahatanorana. Ry havana malala, tsy tsara ny fiainako tamin'izany, tena tsy tsara. Ratsy, tena nandany ny fahatanorako tamin'ny fotoana tsy tsara, tamin'ny fiainana ratsy. Fa isaorako Andriamanitra fa noho ny famelan-keloka izay inoko fa atolotra Andriamanitra, dia azoko atao ny mino fa efa navelan'Andriamanitra ny heloko. Izany efa tsy afaka hipetraka fotsiny amin'izao hoe Andriamanitra moa izany mpamela heloka ka dia
ho avelan'ny ny eloko, tsia, fa efa nibebahako teo anatrehan'Andriamanitra ny eloko. Niaikeloka teo an'Andriamanitra ary nifikitra ny teny fikasan'Andriamanitra hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky somarina izy ka mamela ny fahotantsika. Dia efa niaikeloka teo anatreny nibebaka taminy ary mangataka azy mba hanadio aho ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ka ankehitriny izany na dia mpanota aza dia izaho izany izao manantena fa ty tanako efa nanao zavatra tsy tsara marobe reto dia mbola ho avy ny fotoana ho azo ampidirina any an-danitra ary fampitantana amin'i Jesosy. Na dia ireto tanako efa navita zavatra ratsy reto aza. Izany no tombotsoan'ny famelan-keloka izay raisintsika amin'ny alalan'ny vavaka fiaiken-keloka. Ry havana malala, hitahanao anie Andriamanitra mba ho isan'ny olona tia mivavaka ianao, indrindra ho isan'ny olona tena miaikeloka eo anatrehan'Andriamanitra sy mibebaka amin'ny alalan'ny vavaka ianao. Ny vavaka ny fomba nataon'Andriamanitra ahafahantsika manao an'izany ka dia mba ho tena zava-misy eo amin'ny fiainantsika anie izany. Andao hiara hivavaka any amin'izany isika. Andriamanitra rainay any an-danitra, indreto izahay mpanota mahantra manantona anao, manantona ny seza fiandrianan'ny fahasoavanao, satria noho izany fahasoavanao izany dia henonay fa azo avela ny elokay. Ampio izahay mba tena hanao vavaka fiaiken-keloka tena izy, mba tsy ny vavanay miteny manonona tonom-bavaka nefa ny fonay sy ny sainay tsy mifanaraka amin'izany. Andriamanitra, vonjeo amin'izany fomba fiainana izany izahay, fa aoka mba ho tena manana fiainan-bavaka. Ary indrindra efa niteny ianao fa raha tena manao vavaka fiaiken-keloka sy fibebahana izahay dia ianao hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Andriamanitra, ampio izay mba ho endry, mba ho tena mibebaka tokoa amin'ny fonay rehetra sy amin'ny sainay rehetra, amin'ny fanahinay rehetra, ary dia tena tonononay amin'ny vavaka mihitsy izany eo anatrehanao. Andriamanitra, tahio ny mpiaino rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao, mba olona manana fiainan-bavaka ary olona voavela eloka avokoa anie izay rehetra, satria tena manao vavaka fiaiken-keloka sy fibebahana avy any amin'ny fonay lalina. Hitahy manokana an'izao fandarana izao ianao, hitahy manokana an'izao fitaovana sy onjam-peo izao anie ianao, hitahy ireo rahalasa na bavy miasa rehetra atao amin'izao onjam-peo izao anie ianao, ka dia mbola hitohy handray fitahiana avy amin'izao fandarana izao anie izahay rehetra. Ny vavaka dia tononona isangatanay amin'ny anaran-tsoan'i Kristy. Amen.